Ty indray aho ranjaka vola i raha tompo iteny amin'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana novambra miarantsika nianatra no hevitra lehibe hoe manantena fahasambarana mety ary rehefa vakina tsara ny perikio antony sy naharesy lahatra atsika iainga avy ao filazatsara araka ny lioka dia misy mpiankonana no angatatsika sy anantenantsika ary toerany zany fahasambarana izany dia nenika ny fireneny zany sambatra zay manana ny Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy sambatra zay firenena manana ny Jehova ho Andriamanitra antenaitsika fa hay tompo tanterana zany fahasambarana ho an'ny isam-piankonana ka hianaka hatramin'ny firenena izany fa ny soratra masina rehefa mampanantena tahaka izany ny tompo dia mampianatra izy zay ahatanteraka izany avy nampianatra Jesosy amin'ny Lioka vakitsika io ary amin'ny andininy fahatelo amby roapolo iria ka hatreo amin'ny andininy enina amby roapolo laza momban'ny ataon'ny fanahy ratsy raha miala avy tao amin'ny olona anankiray izy dia mandehandeha ny rehetrarehetra eny mitady zay itoerany raha tsy mahita izy dia miverina makao amin'ilay nialany teo ka raha hitany fa tsy occupé ny toeranao dia miditra ao izy ka mitondra fanahy fito ratsy no izy ary ny fiafarany zany io zany dia ratsy no miteo aloha zay teny farany ataony tombotao rehefa avy miteny zany Jesosy iny andiny fa fito amby roapolo dia nisy vehivavy nanao antsoavy tao fivoany vahoaka tao hoe averenkely amiko hoe teny'ilay vehivavy ny vehivavy mamerina azy sambatra ny kibo zay toeranao sy ny nono zay ny nononao nandalo zany hoe Jesosy ozy izy hoe tsy mariny zany raha matompo tena zany izy eny tokoa hoy Jesosy zay zany aty amin'ny paly voalohany amin'ny fanambarahany tompo fampianarana ataon'i Jesosy araisitsika fiangonana maresy lahatra atsika eo anatreny tompo fa marina sambatra ny kibo sambatra ny nono nangazana asaiko miverina kely nareo amin'ny tonkiratsika rehetra ahitanareo hoe ohatry ny hoe tsy maintsy zany anga rehefa mandamina hira ohatra zao ny hira fahatelo andy atraiza atrany amboka aiza zany so dia tsy fantatry ankizy zany hoe any amboka teny malagasy trany ainy manko zany aiza zany hoe amboka any kibony eny tsy kibony omby akory atrany amboka dia mandeha ny hira sambatra zay madio ampo mahitsy saina madio saina sy madio ampo sivy amin'ny valopolo sy efajato dia sambatra zay nandreny feo amin'ny tompo sivy amin'ny efapolo amin'ny efajato mitoy zany io ampianarany tompo atsika misy fototry ny fifalianao fa hiainga avy aiza avao misy ampiankonana
ny ankizy rehetra ny tanora rehetra ny zatovy rehetra ny zanaka rehetra iaraka mamerina amiko lay sitrapon'Andriamanitra teo. Efesianina toko faheniny mba ho tsarony ary hifantsika ao amin'ny fitadidiny ao ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo aloha. Efesianina toko fahenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo iarahako mamaky amin'ny zanaka rehetra. Ny anaran'i Jesosy, anaka manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany, manajany ray sy ny reninao fa izany didy voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Tsy hamaky aho fa ianareo namaky satria tsy reko mihitsy ny feonareo. Anareo zanaka rehetra amen. Azany io nareo mamaky io za mba mijerijery mamaky ve le zanako so io defa madido fo amaky fotsiny aza defa madido za tsy amaky. Io mididy voalohany misy teny fikasana. Ina le fikasan'Andriamanitra ao? Raha manaiky ny rainao sy ny reninao ianao dia ho hahita soa sy ho maro andro ambonin'ny tany. Zany folak'andantony zany nankizy ny mafy indrindra amin'ny olona. Asa azonaretsika zany folak'andantony. Vola tanora dia fa tsy eky. Indrindra raha sanatry tamin'ireo fotoana foina velomanao reo azy, mbola vitsy tamin'ireo koa no azonao isaina ho andro soa tamin'ny fiainanao. Ho maro andro anontany ianao. Le maro andro io zany tsy maninona raha isaina hatramin'ny andro hoe jusqu'à 100 ans 120 ans ianao velona. Fa ao indrindra koa le maro andro dia maro andro soa, maro andro ahitantsoa. Est-ce qu'on peut se construire des andro soa ho an'ny tena? Zaza no anontaniko, zanaka no anontaniko, azo atao ve ny mamorona andro soa ny tena? Misy mamaly enina tsia azo atao ve ny mamorona andro soa ho an'ny tena? Io fa misalasala. Lay andro soa aloha dia efa sahirana izy, qu'est-ce que c'est? Ina zany hoe andro soa, andro ahitantsoa. Ina dia zany? Isan'andro ianao aloha zany salama. Fa izany aloha voalokareny, fahasalamana voalokareny, salama. Fa ao ihany koa dia efa misisitsisika ianao manazava satria kristianina fa tsy le olona mamaky teny be fatany fotsiny le salama mitsika sady salama saina. Misy olona tsy salama saina, gaga be anao amin'ny ataony. Inona tsy atao dia amin'ny fahitanao azy eo, amin'ny fandininao azy eo, olona manino izy io? Tsy salama saina. Ny olona raha mafana ny andro mialokaloka,
bakaria mitatanynandro be tsy salama sainy le io ny olona raha mirotsaka ny orana mitady fialofana fa izy maiky izy manao somaroroko iry amin'iny palitaoany amin'iny volo mba efa nandaniny dalasininy vola tany amin'ny coiffure iny mety ny ary amin'ny orambe ary de hitanao fa manino izy io tsy salama saina c'est-à-dire cette personne-là manque d'analyse tsy ampy saina hoentina manady aty tsy salama saina raha mahita andro soa andro maro ahitany tsoa ianao de salama saina zay vao salama vatana bangina ny filenitaona malagasy azy de salama vatana io raky izy a tsy hoe le bikibobe fotsiny fa reny olo reny a tsy salama tsy mahafefy le arotsakao tsy mahafidy le arefa makao tsy mahalanja atreo ihany hanika kabinina avancé zafady any am'izay sahirakiranao am'zany resaky zany a de manaova sport misy to vinaigre de cidre minana pahampiena any kabinina avancé io tsy salama vatana fa ny olona salama vatana bolangina teny malagasy bolangina dikany très en forme rehefa hianatra iararivo hianatra zany hoe izy amony anao de resadresaka tena zay taia zay sika olona salama vatana tsy olona manentsika poids fotsiny de mampalahelo be mahita azy nypatalotsy mipetraka amin'ny toerany itsony jupe tsika zay anaovana azy ny akanjo tsika zay anaovana intsony fa isan-kerinandro mitatra foana de rehefa rany a tsisy anaovana intsony ny akanjo tsy salama vatana zany olo zany fahasalamana saina vatana salama fanahy ny fononao an'andriamanitra fifandraisanao amin'andriamanitra lavorary ina dikany hoe salama ny fanahinao takarina na zay soratra masina fa tsy zay mahatsiary ny tena no marina koa ny dikan'izany sy marina tsy madiso mihitsy aho fa ny olona salama fanahy izy le olona manaiky olona mahatakatra olona miaiky fa manino diso toanatry ny tompo izy iny olo iny salama satria avelan'andriamanitra heliko izy aveo de sitrana ny fanahy misaoran'izay va fanahiky azy rehetra atao anaty misaorany anarany masina zay mamela ny heliko rehetra zay manasitrana ny aretinao sitrana ny fahotrana rehetra sitrano tompo amin'ny famelan'ny heliko salama fanahy de ny olona matsiary fa mila ny famelan'andriamanitra ny helony izy salama ny mahita andro soa andro maro ahitany tsoa amin'ny fiainana de olona salama fa mandro maro soa ihany ko andro maro amin'ny fiainana aomen'andriamanitra ihany ko zay mahita fahombiazana amin'ny fiainana andro soa zany atao takarina kely hoe mahomby so de diso fijery ny mahomby ny dikany tsy hoe nanao examen de afaka fotsiny
jerikely any amin'ny sisitsisiny any mahita ny ankizy ampadianina klasy 4e dia manao BBC, première dia manao bac. Ny mpampianatra rehetra samy miara-miaiky amiko an'izao fiteny zao hoe iny zazy iny na fampanadinana azy tsy mahay, tsy tena afaka ametrahana ndraikitry ny zazy iny. Misy zavatra tsy nianarany tao, misy nivoatsy ny lalovany tao, ary sahirakirany iry izy iny rehefa any ho any hotakina aminy amin'ny asany zay nianarana. Ka ny mahomby amintsika tsy hoe afampanadinana ihany, fa misy mandalo tsy fafampanadinana mahomby. Vazivazy izy telo lahy tao an-trano vomono lamato tsy afaka tamin'ny nanaovana fanadinana voalohany tamin'ny baka, dia kitikitiny izy ro lahy dia anao baka. Tsy tsara mihitsy raha tonga dia afaka. Satria izy tsy afaka tamin'ny voalohany. Zao ny hoe hatramin'ny EPS, éducation sportive, 17/20 rehefa ny double. Ny analahy le 18/1/20 mantsely zandry eo zany izy milaza hoe tsy afaka nefa mahomby. Tsika tsy hoe makany tsika tsy morona am'izany, tsy hoe tonga dia mampianatra nrehetra hoe rakizy manao examen anao tonga dia mametrereta hoe ndeha idouble. Tsy zany dikan'io fa te ilaza asika hoe tantôt afaka avy hatrany, tantôt tsy afaka aloha, fa ao ambadik'io misy hevitr'Andriamanitra anatanterahany teniny hoe zaho malala hevitra everako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba anatenanareo ananareo fanantenana amin'ny farany. Ny zavatra atao mitombo ny fiainatsika, na io réussite avy hatrany, na io mandala échec kely aloha, dia fa ampanantenany tompo fiadanana fahombiazana zany. Tahaka zany hatrany amin'ny fambolena, hatrany amin'ny fiompiana. Raha mamboly ianao ka tsy avy dia mamokatra io, tsy hoe ianao hoe tena tsy tian'Andriamanitra, fa jereo zay nataonao tao, ina ny nambolenao tao, dia anao fomba mpikarakarahanao le zavatra nambolenao, tena nasianao zezika araka tokony izy ve io, tena karakarainao ve no rano raha variny dia nambolena, fa tsy hoe amboly tsaramaso anao dia asianao rano loao io, fa efa voakarakaranao nataonao daholo ve mitandrefy tekniquement, satria nianaranao zany. Ka tsy namokatra izy zay dia sahirana hoe fa ahoana azy zany, fa raha tsy nanao zany kosa ianao, ka io fa tsy nanomokatra izy le tsy favokarana zany lasa fianaranao anao hoe amin'ny sisa aninao hikarakara tsara aho mba hitako vokatra. Fianarana zany ao ambadiky ny échec fa tsy fahombiazana. Ka ny olona mahita androsoa amin'ny fiainany dia mahita fahombiazana amin'izany filazantsika azy zany. Mety échec, mety réussite, fa ao ambadiky reny misy hevitr'Andriamanitra iangananao ao, efatramin'ny fahoriana azy. Ary andrindra fampiasantsika an'io Jeremia 7:20 hoe fa zaho malala hevitra everako anareo, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Amin'ny andro fahoriana indrindra matetika ampiasantsika an'io teny io, satria sika mihiny amin'ny fotoana isehoana, amin'ny fotoana hitrangan'ny fahoriana, izy amony tsy hitanondrika, izy any tsy hitomany, izy any tsy alahelo. Mpamosavy aloha raha tsy malahelo amin'izany. Ohatrany le anankiray zay tantarako anareo izy io, maty ny vadiny
miantso fotoam-piderana izy teto tanàna izy io teto tanàna teto nisy an'izany raha matonola nanatrika tamy za tsy nanatrika namanay izy io maty nivady le rahalahy dia nanao fotoam-piderana le faty mipetraka eo nolona eo todoboko ao orchestre alleloia te ohatriny rehefa le faty eo de za zany tonga dia niteny taminao ty mpamosavy zany boekely zany inona tokoa tsy tapitra akory mitely volana aio nanambady izy ay zany nafaly azy nafaty any anakiray manino anambadiana ny anakiray dia rehefa no atyadiana toy ny tantara tao ay izy ty fa ela be tokoa ananasanao faty fotsiny anakiray raha mifaory tahaka nataony Jesosy maty sakaiza iza io Lazarosy tena niny izy mitomany to malahelo fo saraka amin'olony tiana tahaka zany fa sa tsy mitomany am'izany sy tsy malahelo am'izany mpamosavy saingy tsy mitanondrika maharitra ela ao ka lasa milay ratsy indray zay manararotrany fotoam-pahoritsika tahaka reny no mandresy tsy midriny amin'ny alahelo isika dia tontolo nandro fiainatsika resika manino mitanondrika lavao tia lasa tsy mino fitsanganana amin'ny maty ianao lasa tsy mino fanesen'i Jesosy Kristy ianao lasa tsy mino hoe Andriamanitra nge ka efa niteny taminao ilaozy ny zanakao mokamboty ary eo ka iza Jehova no itokiny vadinao mpitondra tena fa izaho miay azy lasa tsy marina zany teny zany raha hitanondrika lava be ao ianao fa nao anatin'ny fahoriana azy ampahitany toby fiadanana ianao ka za ireny no tikanao hoe milaozan'Andriamanitra ianao tena nandalo tsy fahoriazana ianao nandalo le fahoriana reny tsia fa tena ao ny tombo amazanaka tiany ianao tsy miala eo an-tanana ianao fitenikio rehefa tena mafy miatra tamin'izany eritrereto hoe tiany filatanan'Andriamanitra fa kely ny aty ny an'tompo ngeza be amin'ny fitenin' Jesosy zay rehetra eo filatanan'Andriamanitra tsy misy marombaka azy eo ianao no menjera eo ianao no malahelo eo ianao no trapahoriny fa tsy miala aiza eo filatanan'Andriamanitra fa taro zao tsy aelan'Andriamanitra ienjerany andavaka any ianao zay nanavitra ny aiko tsy hidina amigavaka salama mahomby mahita andro soa maro ampiana anaka sambatra ny kibo zay nitoeranao mateny Jesosy sambatra ny nono zay ninononao anarina ny zanaka avy amin'izany teloka telo azo tanisainy zany hoe na inona fijerinao jugement peut-être pré-jugement préjugé ataonao ny ray aman-dreninao nahoana ny fahafantaranao ny ray aman-dreninao mety fantatrao misy aza hoe diso dady diso ne tu n'as aucun droit iteny aminy hoe tsy hitako mihitsy zay niterahanareo aty tokony tany am-boka irafateny de tonga dia najanonareo tany qu'est-ce l'avortement tadidio fa vo saika mikibo izazy io efa olona io karaha ino ny vononao dia fa namon'olona ianao tiako naviana ho an'ny zanaka tsy tahako zao anao raha tsy toedata sine na diso be fahotana fantatrao io azy na diso vitanao be fadisoana io azy tsy tahaka zao ianao tsy nahita masoandro ianao raha tsy nisy kibo tonga anao tao raha nandany eny sa tsy hitonga an'io ataviana tovatavoangy any bebe pouvette
teraka somatsara ianao ajany tery andelandelana trany amboka trany vo mitsaika manam-pahateraka resatsika raharivo na meko tselika kely fotsiny hoan'ny katekomena omaly fa arivotsika miresaka azy teraka somatsara ianao ito vehivavy matety so sambatra ny nono zay ninonao hoe ianareo moderne ka ninay tsy mila nono tsony ninay tavoangy asina nono dia hamety tsy atoko efa tsy fidiny anoneny noho ny toejavatra iainany noho ny zavatsarotra anatrehiny ritra nono antaniny reny nampono za tsy nampono fa mafantatra an'izany any ritra nono tsy somena le zaza dia voatery omena ronono tavoangy fa nitaony malagasy rehefa misy olona teraka tena terana ropatsa atao eniny io abe nono anjanana satria izy nino tsy hoe nino satria izy mbola tsy nino kosa izy notezaina tezainy ray aman-dreniny nomena nono reo olondehibe faizana zany mampatezan'ireo raha manontana reo fa manina ny olona taloha mateza be taona fa am'izao fotoana foy kely ny fotoana avelomana satria ny olona taloha ny olondehibe taloha tsy nampinonona tamina tavoangy zany nononeny io nandritry ny hery taona io teo foana lozotra mihitsy nononeny fa mbola iaho ihany maka lay hery fiarovana any amineny any enganeo salamatsara neny enganeo mba tsy ho taitaitra lavy neny ka hivadika ny nonony engane ka ho nahazo sakafo ara-dalàny neny ka afahany nahazo reo tahirinaina rehetra tao any omeny anjanana sambatra ny nono zay ny nononao anaka isany raha manafatra anao amin'ny anaran-tompo ao hajao na ray aman-dreninao dia akatoako zany dia hitsapa kely aho hitsangana zay zanaka vono resy lahatra manomtena eratren'andriamanitra tapakevitra hanaja ny ray aman-dreny mitsangana dia mitsodrano anareo anaka volen'andriamanitra sy tombo oponareo mandrakariva sany farisendahatra anazy ray aman-dreny zany fa ampanantenany tompo fa izany didy voalohany misy teny fikasana ampanantenany tompo andro soa maro fiainanao ianao ho aminao filanany tompo maherezy amen afaka mipetraka ianao dia toizako fa amarana io lavabe zany paster efa tena lavabe nge zay sady zany ajanona anaka ary mazoterana tsara nde mandreny eto a manekeny ny rainao sy ny reninao aiza mefievoa ao amin'ny tompo ary io valiteniko tamin'ankizy nanontany any ono ary data ahoana ny tena fandeha ny fifandraisanao tamin'ny ray aman-drenao refa zareo a ino tsy masy
raha vao makany amin'ny fanompotsako ny famanana rehefa tonga kristianina dia tsy nakany any. Raha vao ampiala ahy amin'Andriamanitro ny mitaomany ahy dia efa tsy nakany any. Ary zany natonga ny raikitso nanozona tsy ho vanik'olona ianao io. ao iaho hoe diso zany fa teniny devoly zany fantatro zay loko mitaly ny fiainako io dia vitako maso tahin'Andriamanitra ny fiainako natao azy zany miozona nataony zany avy ny sasany eny hay zany azo atao mandaha ny dadasineny anaka manekeny rainao sy ndrenao aiza ao am'tombo raha mba tao ny dadasineny ivavaka kosa ianao tary ny dadasineny anompo an'Andriamanitra kosa ianao ampianariny folainy amin'ny fiteny hoe amin'ny famaizana araka sy ny fampianarana araka amin'ny Jesosy tombo. Misy famaizana ao ala Jésus araka ny Jesosy folainy ianao mba hanaiky an'Andriamanitra ny fiainanao fa tsy anara-po amin'ny ratsy fotsiny fa tsy anao zay tany nofonao fotsiny amajeune anao moderne anao fa taony makao ny tompo ianao ka raha iny ianao no manda iny ianao no tsy mankatombo dia anao sy ny tompony ianao. Dia mananatra anareo anaka isy tena mba miangavy anareo anaka isy miara manompo an'Andriamanitra ny dada sy neninao dia ahitandro soa maro ambonin'ny tany ianao. Dikany zany ray aman-dreny tsy taoninao tsy amporsinao tsy avelanao malalaka fotsiny hoany ny lalana analavirany an'Andriamanitra ny zanakao fetezinao izy eny amin'ny filazan'ny soratra masina tsy hititsinao tsorakazo izy mba hitaonanao azy sy ametranao azy ao tombo fa izany no ahitany soa sambatra dada sy neny sambatra manana zanaka manoa manaiky ny ankizy sambatra mahazo andro soa maro avy amin'ny tompo sambatra zany ankonana zany. Dia mitatra trany amin'ny fiainam-pirenena rehefa be fa politika be raha vao mikisaka makao amin'ny fiainam-pirenena politika be manana exemple be bebe olona tsy sambatra ao amin'ny firenena isika satria nanao zao satria nanao be bebe ka tsy resaka mihitsy satria tsisy kandida eo na nray azy sa misy kandida ny 20 décembre reo ka sa tsy marina zany misy reo ho tompona andraikitra amin'ny firenena reo rehefa aveo miaraka amin'iny ny anankiray nisy fidinany tomakaty dia ny maromaro ny tomakaty 20 décembre fa tsy hoany sika amin'io resaka io fa avy anao izy sy ny tompo ifampiraharaha noho izany mamarana ny volana novambra isika manantena fahasamarana ny mino dia retsika avy amin'izany tena manakoako avy amin'izany fampianarana zany nandritry ny volana novambra raha teo fa atomboko ao amin'izay loharano mpirany zany fahasambarana zany aiza ao amin'ny ankonana
karaha tena isan'ny olona manantena fahasambarana tokoa ianao araka le loha hevitra dia arao zany teny tompo zany samatra mikibo zay nitoeranao samatra ny nono zay ninononao dada sine nanao zay andraiky nampinono anjanany nitaiza ny zanany ny zanaka mankasitraka lay nampinono azy lay nitondra azy folo volana tao ankino fa tsy sivy folo volana tao ankino hotahin'Andriamanitra ny zany fanantenany nino mba ho samatra manomboka hatrao amin'ny angonany ka hatrany amin'izay fiainany isan'andro voninahitry ny Tompo. Amen.